mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika ry havako malala tratry ity sabotsy fa 7 ny volana novambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny bokin'ny apokalipsy toko 2 apokalipsy toko 2 ny andininy 12 ka hatramin'ny andininy 9 apokalipsy toko 2 ny andininy 12 ka hatramin'ny 9 fakitsika amin'ny anaran'ny Jesosy ry havako. Ary ny 9 nampidina tao andoviny tamin'ny Eufrata ony lehibe dia ritra ny ranony hanamboarana ny lalana ireny mpanjaka avy any amin'ny fipisahan'ny masoandro. Ary nahita fa indreo fanahy maloto 3 tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahy ny demoni ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho any amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy to. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ary nangonony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona ireny. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Rehefa ity mofinaina ity dia ny andininy 5 dia mampatsiaro antsika ilay horonan-tsary sarimihetsika malaza nivoaka tany taona 2020 toko nivoaka tamin'ny taona 2020. Tamin'ny 2020 no tena matetika tsarontsika fa nilalaovin'ilay mpilalao sarimihetsika amerikanina Bruce Willis ilay horonan-tsary hoe Haramagedon. Dia ity teny Haramagedon ity no nalainy moa zany tato amin'ny bokin'ny apokalipsy ity. Ny teny hoe Haramagedon dia indre mandeha ihany no hitantsika ato amin'ny bokin'ny apokalipsy. Andre mandeha ihany koa moa izy no hita ao amin'ny soatra masina mihitsy raha jerena. Na izany ara tsy dia vaovao loatra ilay teny hoe Haramagedon satria teny hoe Haramagedon dia efa miteny hoe Megiddo. Fa miteny hoe Megiddo, ny teny hoe Megiddo dia tsy afa-tsy akory fa ilay toerana ilay Megiddo tendrombohitra kely izay tsy avo loatra, toerana tsy dia avo loatra ao tany Palestina fa toerana nanatantara satria toerana izay nahafatesany Josia mpanjaka Josia ilay mpanjaka nalaza nanao ny fantsipifavahana efa matetika rentsika tato ny torite na tamin'ny mofinaina ao amin'ny bokin'ny mpanjaka faharoa no hitantsika ny tantaran'ny Josia. Josia dia ilay mpanjaka endry, ilay mpanjaka nanitsy ny fiainam-panahin'ny vahoaka Joda ary nanao réforme mihitsy na teo amin'ny fandraharana fa indrindra teo amin'ny lafiny ara-pivavahana aty amin'ny taona 2026 alohan'ny Kristy io. Tiany fivavahana tamin'Andriamanitra izy ary nandrava ny tempolo tsampy. Hitantsika ao amin'ny mpanjaka faharoa toko 20 sy ny 17. Dia ao amin'ny toko 20 dia mifarana moa zany ny fanjakan'ny Josia mifarana satria niainga ny Farao Nekao faharoa niainga avy any Egypta handeha hanafika ny Asiriana any amin'ny taona 700 ano any. Dia andeha hanafika any Asiria, nitafika Egyptianina zany ny Farao Nekao faharoa. Dia nandalo ny faritry Palestina
ary dia narovany tsy nanay nitafiany Josy io tafiky egyptianina io na nitafiky ny pharaon Ekao ary dia maty tao Megido i Josy matin'ny miaramilan'ny egyptianina ary zay nahatonga ny ty Megido ty hoe Hara Megido na Haramagedona satria zay tao nahafatesany ty mpanjaka endry izay tsy tena hoe nitanjon'ny pharaon Ekao tsy ny hoe amotika loatra ny Josy na ny fanjakana Joda fa lalany iny kanefa dia nandalo an'io Eufrate zay voalazany apokalipsy eto koa dia niaro tsy zakany Josy zay fa dia nasiny nitafika ny pharaon Ekao. Zay lay tantaran'le teny hoe Haramagedona teny toy ny hoe tsotra kely fanezahan'ny olona nasina hevim-panahy satria amin'ny ataotsika hoe amin'ny finoan'ny olona dia de hoe lay Haramagedona zany dia lasa toerana zay anatoerana ny fiafarany zao tontolo zao satria eo no hitranga ny adin'ny ratsy sy ny tsara, eo zany ny farany ny adin'ny tsara sy ny ratsy. Zay no tonga le hoe Haramagedo fa amy teny hoe Megido tsika to de toy ny hoe adin'Andriamanitra sy ny olombelona. Zay lay izy satria lay finoana dia ny finoan'ny ataotsika hoe ny finoana tamin'iny faritra Palestine iny moa ivelan'ny finoana jiosy dia fiavahana de mbola mieritreritra mandrakariva hoe ny adin'ny ratsy sy ny tsara, hoe mitovy heriny ratsy sy ny tsara ka dia amin'ny fotoana farany dia mbola isy ady farany zay hiatrehin'ny ratsy, hiatrehin'ny adin'ny ratsy sy ny tsara ka hiafara amin'ny fandresen'ny tsara. Fa amitsika kristiana de tsy zay loatra, ny ratsy amitsika de efa resy, ny ratsy de efa resy, tsy ny fiaina kristianina tsy hoe adin'ny tsara sy ny ratsy itsony fa ny tsara de efa nandresy fa ny ratsy de efa tsipaka sisa, efa mandrovotsy sisa ny ratsy. Hitatsika raha teo amy ty boky ny apokalipsy ity. Fa ilay mofinaina zay hitatsika ny toko enina ambin'ny folo ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo zay voalaza teo de mampitodiky atsika amilay andro farany efa satria amy fiafarany zao tontolo zao zany na amin'ny fotoanan'ny barosy amin'ny fotoana efa fiavin'ny tompo dia misy zavatra roa no asehon'lay loza fahaenina, lay loza fahaenina fahatezeran'Andriamanitra amilay fotoana farany. Ty misy vilia fito moa zay mirakitra ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fiodinan'ny olona tamin'Andriamanitra. Dia eo zany ny andin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo dia lay fahatezeran'Andriamanitra am'izao tontolo zao. Dia inona lay endriky ny fahatezeran'Andriamanitra hitranga am'izao tontolo zao ka asehony ity andininy ity amin'ny andro farany. Voalohany dia ny fahatezeran'Andriamanitra dia hiatraika amy zavaboary ary hoy ny filazany azy hoe ritra ny renirano. Renirano lehibe tokoa i Eufrate, isan'ny renirano lehibe tamin'ny faritra ataotsika hoe amin'iny faritra nisy an'iny croissant fertile iny ny renirano Eufrate. Dia hoy ny faminan'iny eto manao hoe ho ritra zany rano zany, ho ritra zany rano zany ary ho avy any antsinanana ny fahavalony zao tontolo zao. Dia io no mahatonga lay teneny manao hoe ary ny fahenina dia nampidina eo andoviny tao andoviny tamin'ny Eufrate ony lehibe de ritra ny rano anamboarana lalan'ny renim-panjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro zany avy any antsinanana. Dia eo zany lay faminaninana, lay fahitana de milaza manao hoe fahatezeran'Andriamanitra de zao fahatezeran'Andriamanitra de zao hiatraika amin'ny zavaboary ka hiena raha tsy ho ritra mihitsy aza ny rano ary hisy lalana amboarina avy any antsinanana. Sanatrian'izany mamperitreritra efa any amy taona
valopolo sivinjato sy rivano any taona enimpolo sivinjato sy rivano any nefa nresahan'ny mpaha histoire nationy hoe péril jaune zany hoe péril jaune de tsina tsakory fa lay hoe ho avy ny andro zay anjaka ny mahavototra na ny sinoa eto ambonin'ny tany ary hitondra indray izy ny civilisationnany eto am'izao tontolo zao hoe ao avy ny andro zay ny datsinanana indray no hitondra mampatsiaro tantarany ataotsika hoe ny Chine sy Japon tamin'ny fotoan'andro no hoe i Chine de noarina amina elefanta matory noarina amina elefanta matory dia ary efa taitra dia ho avy ary anoritory zay rehetra mety ho manodidina azy fomba fijery mety tsy de marina ihany zany satria fomba fijerina bahitantarana mety ho marina ve tsy fantatsika fa mampieritreritra ny teny boky apocalypse manao hoe ho avy avy any antsinanana raha toa ka mijery ireo zay ataotsika hoe ny fizotrany tantara isika de mampieritreritra ny hoe ny civilisation dia isy indray civilisation avy any antsinanana tahaka zay hitatsika eto reto isy lalana avy any antsinanana sanatria ve miteny ve hoe ny route de la soie ve avy any antsinanana indray ve sa sy ny tahaka zany avelatsika any zany fa tantara na za fomba fijery amaha olombelona zay tsy voatery hitombona loatra fa izay mitombona eto de zao miteny ny soatra masina manao hoe tezitr'Andriamanitra akaiky ny andro farany azany fahatezerin'Andriamanitra zany dia miatraika amy zavaboary miatraika amy fiainan'ny olona ka ho simba ny tontolo iainana iena ny rano aro makina mihitsy aza ny tany arina reny rano zay tsy eritreretina ho ritra aza de ho ritra ary isy fanjakana hipotra avy any antsinanana amy toerana maro samihafa mba aneho ny heriny afaka manala mampieritreritra tsy metra-panontaniana tsika angambany hoe izy zany avy zany tsy zay ny zava-dehibe tsy ny fametraha-panontaniana hoe izy zany avay zany zay ve zany ary zareo ve zany tsy zay loatra ny olana fa ny olana de zao manao hoe marina ny tenin'Andriamanitra ny zava-dehibe de lay andininy hitatsika ao anaty fonoteny amy andininy fa 10:10 manao hoe miambina sambatra zay miambina ka miaro ny fitafiny zany hoe tsy maintsy ho avy ny fahatezerin'Andriamanitra satria miaratsy izao tontolo zao tsy miaino ny tenin'Andriamanitra zao tontolo zao tsy miaino ny filatsantsarotro tontolo zao ny fametrahana fanontaniana tsy ny hoe iza zany lay zao na izy zany fa izao ny fametrahana fanontaniana de ny hoe miambina ve asa tsy miambina no ve za miaro ny fitafiko andininy fa 10:10 zany hoe ny atao hoe miaro ny fitafiana de zao tsy mandoto ny fitafiana am'izao tontolo zao ny apocalypse moa de mampitamandrakariva ny fitafian'ny mpino ny fitafian'ny kristianina amina akanjo fotsy hoe ary ireo mpino de zay nanadio ny akanjo ny tany rano zanak'ondry laza fitafiana madio zany hoe tsy mitakosina amin'ny na misakaiza amin'izao tontolo zao na koa mitanjaka ny hoe mitanjaka de zao raha tsy olona tsy manana an Jesoa le olona tsy nandray an Jesoa tsy mitafy an Jesoa afaka malala am'izao andro farany zao de mampieritreritra atsika any ny apocalypse hoe nahoana dia tsy maintsy ho avy ny farany na mino ny olona na tsy mino ny olona tsy any ny olana venao mino mety ny manodidina anao tsy mino azagaga arakaraky ny anakekezana any amy farany no vo mainka hitombon'ny olona tsy mino mazava ny teny zoatra masina tsy zany akory no manahitra tsy ny fahabetsahan'ny olona tsy mino eto ambonin'ny tany no manahitra atsika ny fitombony zany mandesika atsika vo mainka hitory ny filazantsara fa tsy zany akory ny hoe miamitombo ny tsy mino mahatoka anao tsy mino koa fa famantarany zany fa miakaiky aza ny farany ary arakaraky ny fahabetsahany ratsy aza ny tokony amafy ny fitohinan'ny filazantsara nefa arakaraky ny amafy ny fitohinan'ny filazantsara de vo mainka koa ny totazanao mahamafy ny fon'ny olona tsy ny fitohinan'ny filazantsara ny mampidi ny fon'ny olona fa miaromotra lay ratsy ka mahatonga ny olona vo mainka mafy fo noho zany de takatrao fa efa mbaravarana ny tompo
marina fa tsy amy taonantsika olombelona no afahantsika manisy hoe afaka 10 taona 10 taona 30 taona fa mety ho 100 taona mety ho 10 taona mety ho 10 taona mety ho 100 taona mety ho 10 taona amy fotoanantsika olombelona mo inona mozy amy taonan'Andriamanitra na amy taonan'ny tany mo inona ze 10 taona kelenke zany fitapitrisa taona mo ny tany filafitrisa taona ny tany ny olombelona efa fitapitrisa taona nisy teto vo 10 taona nge zay natongavany Jesosy vetivety kely zany raha oarina amy taonan'ny olombelona fotsiny ihany azy no zany dia efa akaiky mihitsy ny tompo raha miteny ny tompo manao hoe akaiky dia azotsika antoka fa tsotrany taonany tsotrany taonany tany ho 4 tapitrisa taona itsony fa mety ho fono zany na tahaka zany satria efa akaiky ny tompo dia mety tsoatsatra tso asa ve hoe 2 tapitrisa taona ve tsisy mahafantatra Andriamanitra ihany mahalala azy fa ny tenin'ny tompo de hoe efa akaiky 10 taona lasa zay de asa mety ho afaka 10 taona ve mety ho afaka 100 taona ve tsy ny fametrahana fanontaniana ka manao hoe roviny zany tompo fa izao miambiny ianao vonony ianao na rovina na rovina dia ao anatin'izany fiambenana zany no tian'ny apokalipsy ho takatritsika hoe Andriamanitra dia tezitra am'izao tontolo zao tsy tezitra amin'ny zanany akory Andriamanitra tsy tezitra amin'ny mpino azy akory Andriamanitra fa tezitra am'lay amy fahotany zao tontolo zao ary dia mataona kosa izy ny kristianina na ny zanany mba hiampina fa ny faharoa zay aseho ny boky ny apokalipsy ity riavako malala dia lay fisina fampianaran-diso fisina fanahy ratsy izy manao hoe 9:12 indreo fanahy maloto 3 tahaka ny saona nivoaka tamy vavan'lay dragona tamy vavan'lay bibidy ary tamy vavan'lay mpaminany zany hoe sary ihany moa zany sary ihany reo tamy vampitoroana antikité moa de fantatsika fa sahona ny dragona reny de karazana biby ratsy tary zay tsy sendrika dia zay le izy ny hoe nanehoana hoe ny faharatsina ka ny boky ny apokalipsy manao hoe any aparany any zany de zao tena isy fampianaran-diso isy fanahy ratsy ary fanahy ratsy reo dia hamitaka misy mpaminany santroka ary reo fanahy ratsy reo dia na fanahy ny demoniny ko de anao famantarana ka itona ny mpanjaka ozy 9:12 manao hoe ary ireo dia anangona ny mpanjaka ny fanahy ny demony ireo dia makany amy mpanjaka am'izao tontolo zao mba hanangona azy any am'lay andro lehiben'Andriamanitra any Haramagedona zany hoe lay fanahy ratsy zany de amitaka reo mpanjaka maro eto am'ty zao tontolo zao ty ary reo mpanjaka maro eto am'zao ty zao dia hoany Megido zany hoe hoany am'lay toerana izay mampatsiaro ny tantaran'ny Josy mampatsiaro lay tantaran'ny Josy zany hoe ireo mpanjaka maro zay mpitondra reo de zao any aparany any de zao ho voafitaka izy reo betsaka ny mpitondra betsaka ny mpanjaka eto am'ty zao tontolo zao ty ho voafitaka ka hiala amin'Andriamanitra ka andeha ho any am'lay Haramagedona zany hoe hiady amin'Andriamanitra na betsaky reo any aparany any dehibe ny olona mpitondra ve any aparany any afaka arakaraky any akekezany fiavin'ny tompo de betsaka ny mpitondra betsaka ny mpanjaka hiala amin'Andriamanitra andray fampianarana tsy izy eto mo zany de teneny mihitsy hoe fampianarany demony ary hoentin'Andriamanitra ho angolona ho any Haramagedona zany hoe hoangolona ho any am'lay toerana zay hitatsika nahafatesan'ny Josy sary moa zany sary ny dikany zany hoe toerana zay hiady amin'Andriamanitra ho tsarain'Andriamanitra afaka malala nlazainy zany tsy sanatria hoe ampirorona fa ho famantarana ny mpino fa Andriamanitra no mitondra ny tantara ho famantarana ny mpino fa mila miambina ny mpino zany hoe raha mamaky tony boky ny apokalipsy tony isika de tony sary zay mazava ho azy sary izy tia fahitana lay hevi-panahy ao anatiny ny tena zava-dehibe ka lay hevi-panahy tia no takatao zany amin'ity mofonaina ty de zao miambena fa efa akaiky ny farany miambena fa miamana lavitra n'Andriamanitra ny olona arakaraky ny fiavin'ny farany miambena fa efa tonga ty am'izao tontolo zao
ny fampianarana sy ny asan'ny demony isan-karazany zay mitaona izao tontolo zao oromotra ka mandoto ny fitafian'ny kristianina. Afaka malala alahoery ara tany mafy zay anananao mba tsy hisy akara ny satroboninahitra ao. Ivavaksika tompo misotranao noho ny amin'ny ahafahanay mamaky ny teninao, mampiomana anay ianao ary manomana anay fa ho avy ny farany hitsara izao tontolo zao ianao ary tezitra amin'ny fahotana ianao mankahara ny ratsy rehetra. Tia ny mpanoty ianao ka de ny raha inao zanakao malalanao amonjy, izay kosa zanakao natsanganao tonga tianao de avao ze ny fanoloran-tenanay tompo. Hitanay fa sy tsampanay fa miakaiky ny fiafarany zao tontolo zao, miabetsaka ny miala aminao. Ny tompo kosa ny manavao fanoloran-tena no ny asan'ny fiangonana, miaromotry ilay ratsy dia ampahirezo zay tompo. Ataovy mahazona ny finoanay sy ny fahatokinay ianao. Vavaky zao amin'ny ray mpianakaviana, tehirizo ho ray matoky amin'ny adidy aman'andraikiny eo anivon'ny tokantrano. Vavaky zao an'ny reny mpianakaviana amin'ny fanolokonana ny ankohonany, ho reny mahataiza feny fitiavana ny ankohonany. Manapy ny ray aman-dreny ianao am'izao andro sarotra izao amin'ny famelomana sy ny fitezana ny ankohonany, hanaovana izy ireo zava-dehibe, ny fanabeazana, ny finoananao ary ny fijoroana fahamarinana sy ny fitiavana ny tanindrazana. Vavaky zay tompo ho an'ny zanaka rehetra, tehirizo mba hanaja ray aman-dreny, tehirizo mba ho tia fianarana, mba tsy ho variana, arovy fakam-panahy-pahazo ny tanora, sokafo ny masim-panahy ny tanora, ahafantarany fa sarobidy ny fotoanany fahatanorana, andalinana fahendrena, hanimponanao ary ararotana anaovana ny tsara. Ampahirezo ny fiangonanao ny fitoriana ny filazantsara ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Misaotra Jesosy. Amen.